Fa miarabatsika rehetra mijery Prosperance Alona fito amby telopolo taona manambady mpandraharaha no asa ao amin'ny Ketiawan-Digny. Ny taona nanaovana ny OLTP da tamin'ny fito sy roa arivo. Ny zavatra azo zaraina dia be da be fa angamba ifantoka amin'ny teboka vitsivitsy ny voalohany indrindra angamba dia hoe développement personnel. Hitako zava-dehibe io. Misy ny zavatra zany volavolana atao nandritry ny folo volana zay niova ny fihetsika, niova ny fomba fijery, ny fomba firesahana amin'olona noho ny ataontsika hoe outil na fitaovana maro isan-karazany. Hitako nanampy tamin'izany koa dia le resaka hoe olona be da be 5 ny isanay fa be da be izy amiko satria olona avy amin'ny sehatra be da be ny tao. Misy ny sehatra miankina, misy ny sehatra tsy miankina, misy ny mpanao politika, misy ny dokotera, ny mpampianatra sy ny sisa. Ka zay zavatra zay zany dia hitako nanampy voalohany amin'ilay développement personnel dia nanampy ihany koa tamin'ny resaka réseau. Mitombo zany ny isan'ny namana, mitombo ny olona mitovy ny fomba fijery. Inona ny katsahana amin'ny ankapobeny ny hatsaranao sy ny hatsara ny firenenao. Mitovy ny olona ataontsika hoe fampizarana amin'izay, mitovy le ataontsika hoe valeur hoy izy ny teny baiko zay zaraina atao. Ka zay zany hitako tena zava-dehibe, zay zavatra zay hitako nanampy anahy koa teo amin'ny ataontsika hoe vina. Efa tsy vina intsony moa izy amin'izao satria efa vita le izy. Tamin'izany zany vina dia hoe andao nangana orinasa. Tamin'ny fito sy roa arivo nanao LTP, tamin'ny sivy sy roa arivo natsangana le orinasa. Efa miova ny vina amin'izao. Dia hita hoe nanampy zay fahafantarana olona be da be zay satria rehefa nitady ny ataontsika hoe client na ny mpanjifa dia nireny firesahana sy olona namana reny no isan'ny kisala amin'ny hoe nahafahana na niditra amina orinasa sy ataontsika hoe mpanjifa sasatsasany. Inona ny antony tsy hoe resaka corruption fa ny olona zany rehefa tsy fantany ianao manontany izy aloha iza io mivarotra io, inona le amidiny, fantany ve manao azy, iza nanao azy. Ohatra mitady asa ihany le première expérience sarotra foana mitady azy. Dia zay ny hitadiavana hoe raha mba misy olona mahafantatra anao bebe kokoa afaka mizary hoe olona ohatran'izao io dia metimety kokoa le izy. Ka faly amin'izao fahafolo taonany OLTP zao fivoarana personnel eo ny amin'ny resaka maha olona développement personnel zay fa tao ihany koa nahitako ny ataontsika hoe vadiko amin'izao zany. Dia ny zavatra tiako tenena zany dia hoe misaotra ny OLTP ny fampizara an'izay nanampy an'izay ataontsika hoe olona efa mihoatra ny 500 voafa natao zay. Engane mba hisy ny hetsika ohatran'ireo anampy sy anamafy ny traikefa ananany tanora malagasy mba hahafahantsika miroso lavidavitra kokoa, mba hahafahantsika manana olona betsabetsaka mitarika amin'ny lafiny isan-karazany mba hahafahantsika mandroso amin'ny lafiny rehetra na politika na fampianarana na fitsarana sy ny sisa sy ny sisa. Misaotra tompoko.